5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manulcianoni vovó. Feno roa amby dimampolo taona androany nietsika ny 3 roa amby fitopolo sivinjato sy arivo. Roa amby dimampolo taona tia aoriana aiza ho aiza ny vokatra ny fitakiana natao raha ny tontolo ny fampianarana sy ny fanabeazana no jerena. Solombavamboaka sa hitondra makany amin'ny fanovana sy ny ampitso tsaratsara kokoa no tokony hofidiana amin'ny fividianana ny 7 Mey ho avy zao. Oroapolo natao amin'ny commune Anjeva izy ireo izay resy lahatra amin'ny kandida avy amin'ny kolektif amin'ny malagasy. Mitony antsojay amin'ireo mpiasa mpanjakana amin'izao fotoana izao, isandrahonana sy ampitahorana findratoerana ireo mpiasan'ny fahasalamana ao amin'ny distrika Ambohimasoa rehefa tsy manaiky hanaraka ny toromarika ny kandida ny antoko miaraka amin'ny fitondrana. Tsy ho resy ny fahantrana raha tsy mbola atao lara-pamena ny famokarana eto Madagasikara, tany fahantrana izay mananika ny 20 isan-jato araka ny taremarika navoaka amin'ny banky iraisam-pirenena. Any velany mitoetra ny fanafihan'ny tafika Israeliana ny tanàna avaratra sy atsimo Bande de Gaza. Androany ny topo fialofan'ireo mpitsoponiana natao Jabalia indray no niaran'izay fanafihana mahery vaika izay ny antsy priandreo. Ny araba tonga kilasy tonga vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampalalambavao amin'ity alina ity manasana ihany koa anaraka izay tony mahazatra matoa andatsoratra avy hatrany ndeha anokafatsika ny fampalalambavao amin'ity alina ity 13 Mey 2007 sy 700 13 Mey 420 feno 2 taona katroka tamin'ity androanyity nietsika lehibe nataon'ny mpianatra tsy nankasitraka ny endrim-panabeazana sy rafim-pampianarana nasisika mpanjana tany frantsay teto Madagasikara 12 taona tia aoriana aiza ho aiza ny vokatra ny fitakiana natao tamin'izany fotoana izany raha ny tontolo ny fampianarana sy ny fanabeazana amin'izao fotoana izao no jerena ka eto andriatsilafo. 12 taona lasa androany ny tolon'ny mpianatra malagasy ny 13 Mey 2007 sy 700 etika lehibe namela takaitra sy nitondra fiovana teo amin'ny tantara-pirenena. Adogoavana sy nitotakina tamin'izany fotoana ny fanovana nasehon'ireo mpianatra fa tsy nankasitraka ny endrim-panabeazana sy ny rafim-pampianarana nasisiky ny mpanjana tany frantsay ampiarina teto Madagasikara izy ireo. Notakina ihany koa ny tokony ametrahana fampianarana mifandraika bebe kokoa amin'ny filan'ny malagasy tsy misy tombo sy ala. Nanomboka tamin'ny mpianatra ny fitakiana ary nitatra tamin'ny sehatra rehetra. Nitoerina tamin'izany fotoana ny fampianarana tsy mifanitsy tamin'ny zava-misy teto Madagasikara. Isan'ny adina ho foanana ny hoe sekoly miangatra, sekoly sivana izay niteraka tsy fitoviana teo amin'ny zaza malagasy. Notakina ihany koa ny fanafoanana ny dinam-panandevozana nataon'ny frantsay. Vola sy toe-karena voageja sy voaroba, tany lonona ka nobodoina, fitantanana firenena no fihezina, kolotsaina no potehana, tafy bahiny, namoritra sy ny maro hafa. Izany hoe notoerina ny fanjanahantany tamin'ny endriny vaovao izay nataon'ny frantsay. Etsy-bahoaka ny taky fahaleovan-tena, ny taky fanagasiana sy fametrahana fitsinjaram-pahefana ny etsika 13 Mey 2007. Fitakiana madio sy fitadiavana tombotsoa ho an'ny be sy ny maro no natao. Nateo azany hoe mihoatry ny 70 ireo mpianatra namony ainy ary maro be ireo nosamborina sy nogadraina tany Anosilava. Nirehatra ka maikilany afo ihany koa ny lapan'ny tanàna Analakely. Ho an'ny fanagasiana notakina tamin'izany ny hoe ny malagasy no masy mandidy sy mitantana amin'ny lafim-piainany rehetra. Ny kolotsaina malagasy no hifotorana anaingana ny fampandrosoana. Ny tombotsoan'ny malagasy rehetra hatrany ambanivolo ary manerana ny nosy no mibaiko ny fandaminana sy ny fitantanana ny lafim-piainana rehetra. Ankehitriny 12 taona aty aoriana aiza ho aiza ny vokatra izany fitakiana natao izany. Raha ny hita aloha mbola tena latsaka ambany ny sehatra ny fanabeazana sy ny fampianarana eto Madagasikara. Ny fandimby ny etsika sy ny tolona ary ny fitakiana saingy ny anahanitra hatrany Madagasikara.
notakiana hatrany ny fanatsarahana ny fanabiazana saingy voamaika mikrosifahany zany 12 taona ateorina tsy zarizary ny fototrafitrasa ambany ny tahampahalalana ho an'ireo mpianatra malagasy tsy misy paikady mazava arosi ny mpitondra sy ireo tompona andraikitra voakasika anatsarana ny fampianarana amahana ny olan'ireo mpampianatra sy mpanabe tsy fotoana ifanenjehana intsony zao fa fotoana ary tsy maintsy andraisana fepetra irosoana amin'ny fanovana dia ny atsipo an'izay manantsainy zany ka amoafoa indray ny amposy ny fitiavana ireo ankizy sy tanora malagasy fotoana tokony hatonga saina ny rehetra ny androany ka samy ahay mandray lesona amin'ny tantara hitondra fiovana sy fikolokoloana ary fanatsarana ny soa eo ambonana anjarantsika no mijery ny fomba rehetra any manana ho avy mamiratra sy mendrika kokoa ho an'ny taranaka aneorina fomba tsotra irosoana amin'izany ankoatra ny fandraisana lesona amin'ny tantara ny fametrahana ho ambony ny mahazava-dehibe ny fampianarana sy ny fanabiazana ohatra tsy ny teny betsaka ataontsika amin'ny ankizy akory no inona fa ny fitondran-tena sy ny fietsika ataontsika amin'izy ireo izany hoe tokony hanome ohatra tsara na ny ray aman-dreny na ny mpampianatra sy ny mpanabe tsy mijanona eo anefa tokony hanome ohatra tsara avokoa ireo rafitra an-tanatohatra rehetra mikirakira ity sehatry ny fampianarana sy fanabiazana ity eto amintsika tsy ny sehatry ny fanabiazana ihany koa fa zava-dehibe io fanomezana ohatra tsara io amin'ny sehatra rehetra fa tonga nametraka fehezam-boninkazo fa tserovana ny tolony 13 Mey 2017 ihany koa ireo zokiolona mikambana ao anatin'ny hetsika ny 13 Mey tamin'ity androany ity na tsy nahazo alalana va manam-pahefana azy tsy misy asakana anay fa zava-dehibe ny tolony 13 Mey izy ireo tsy tamin'ny toerana tokony isy azy noho izany no nametrahana ny voninkazo no ny teny amin'ny manodidina ny lapan'ny tanàna tomefy mpitandro ny filaminana voamaraina Hilariana Sonnier avao maraina efa feno mpitandro ny filaminana ny manodidina ny kanjany 13 Mey tsy misy afa-tsy ireto zokiolona mpikambana ao anatin'ny hetsiky ny 13 Mey ihany anefa no mpanatitra voninkazo fahatsiarovana eto rehefa 13 Mey tahaka izao tsy nahazo alalana avy amin'ny manam-pahefana izy ireo tamin'ity ary tsy nolazaina azy ireo ny antony fanapa-kevitra izay nahatohina ireto zokiolona ireto na izany tonga nametraka ny fehezam-boninkazo ihany izy ireo na nosakanana azy saingy tsy tamin'ny toerana tokony nametrahana azy no nasiana ny voninkazo noho ny faritra maro efa voadidina mpitandro ny filaminana tonga eto foana zahay hetsika 13 Mey 72 mankalaza ny fotoana ny 13 Mey satria io fahatserovana andreo maty tamin'ny 13 isa taona zay dia tonga eto foana nefa tamin'ity zay dia mampalahelo fa tsy nahazo autorisation tsy fantatra intsony zay atao satria tompona andraikitra moa zany tsy manome autorisation anay fa dia ataonay zay ho fahatserovana andreo maty tamin'ny 17 reo ety amin'ny sisisiny ety ngamba zay no hanamboatra azy zavatra tokony mapetraka amin'ny tantara amin'ny Madagasikara dia fotoana lehibe dia lehibe tokoa io 13 Mey 17 io ary io no nahatonga ny tolom-bahoaka amin'izao fotoana izao io no atao azo lazaina hoe lehibe indrindra après ny 47 zany dia mampalahelo fa itsika malagasy dia tsy manaja ny tantara ary tsy manaja ny vahoaka satria sakanana ave ny vahoaka metraka fahatserovana ho an'ireo namony ainy mampalahelo zany ary asa zay faranty fireneny ity raha ohatra ka ny 17 Mey 72 no sakanana dia efa tsy fantatra intsony hoe inona ny zavatra hitranga tsy nampifantarina anay ny antony ary nefa isa taona zay dia mahazo autorisation foana 30 taona zay eto foana isa taona tamin'ity zay tsy nahazo mainty mamoka ve sanatria ny tolona nataon'ireo malagasy ho ireto zokiolona ireto teboka maro no tsy mbola tanteraka hatramin'izao na teo azan'ny tolona tenenanay fa tsy tsatra mitandrona azy ny tolomanay tamin'ny Mey 72 toetave ny zavatra nitakina tamin'izany Mey 72 zany tsy tanteraka amin'ny fanagasiana mbola mibahana amin'ny vahiny eto indrindra amin'ny frantsay amin'ny lafi-penana rehetra malagasy mbola miankino tanteraka amin'ny vahiny mitantana ny firenena ny teny sy mikolontsaina malagasy dia tsy manana toerana mendrika ary mbola ny programme ampianarana frantsay mbola ampiarina eto tsy tanteraka amin'ny fahamahoana na ny démocratisation satria mbola olombitsy
no migioka ny tombontsoa fa mahantra ny 90% malagasy hitatsika na fizarina sakafo azy farany kitatsika indrindra moa ny any atsimoka tombatrany zany ny elanela ny mpanana sy ny manitra izay mbola miteny mbola sekoly miangatra sekoly misy amin'ny fotoana zao tsy tateraka koa fa ny telona le fitiny raha-pahefanana ny décentralisation efa nitakiny zany tamin'ny 72 isataony isaky ny tolona misy takina foana raha décentralisation zany mbola mivangongo amin'ny tanàn-dehibe tsy atao Tananarivo fahefana rehetra tsy manana fahefanana eny fotony tsy mbola misy koa ny fiandrianam-pirenena ny vahiny no mbola mibanao fandrarana eto Madagasikara anazy ny banky ny tompony vola ny banky ny tompony fandrarana anazy reo frantsay na kamaroan'ireo banky reo azeny lazana hoe mitoerana fandrarana rehetra dia ambany pilatana frantsay boka ny tositsika mitosa gauche PMI FMI banque mondiale gauche bady tsy mbola misy koa ra nofo le hoe nofo malagasy hatramin'izao nefa ny arena betsaka mety amintsika arena tsisy mpampona eto amintsika misy minina stratezika maro eto amintsika misy pétrole misy gaz misy tsimorozo tsisy fandrarana an'izany tolona lehibe faharoa ny adivan'ny malagasy ny tena fahaleovan-tena ny tolony roa amin'ny fitopolo ka tsy tokony ho amavanina raha ny fanazavana ihany misy 7 ireo malagasy namony eny tamin'izany raha tsy aivina nanomboka tany amin'ny mpianatra ary niparitaka tany amin'ny sehatra rehetra ny hetsi-bahoaka roa amin'ny fitopolo etaetam-bahoaka sy tombontsoan'ny malagasy rehetra no ny adivana tamin'izany roa amin'ny 10 taona katroka androany 14 ny hetsi-bahoaka roa amin'ny fitopolo teo amin'ny kianjany 13 Analakely fa solom-bavambahoaka sa hitondra makany amin'ny fanovana isiny ampito tsaratsara kokoa no hofidiana amin'ny fahasivy amin'ny 20 Mey izao oram-ponina atao amin'ny commune Anjeva vahoaka izay anatin'ny fahasahiranana lalina amin'izao fotoana izao vokatry ny tsy fahaiza-mitanta ny mpitondra fanjakana mila olona efa nitondra isiny nitolona isiny fanovana ary vonina noho izany tsy ho mpanangatanana fotsiny ihany ny ahafahana manatratra an'izay tanjon'izay ary tsy voavidy vola ihany koa avy amin'ny kolektifa ny malagasy tarihany kandida Ajo Andriana Narvelo raha ny ao amin'ny distrika Navaradrano onona saina seho ivelany aitraitra izay no mamaika ny mpitondra ankehitriny no ny faneho-kevitra ireo mponina ao Anjevagara iray amin'ireo commune mandrafitra ny distrika Navaradrano adiny ny masoa fa ny mahafinaritra no atao laharam-pamehana ka isana mahatonga ny vahoaka anatin'ny fahantrana lalina tahaka izao tsisy fanapira tompoko izay amin'ny vidim-piainana lasa miakatra be mivary ny ankizy be da be ny tsy mianatra lasa morona amin'ny zava-mahadomelona ny saina ankizy tompoko dia sahirana daholo ny mponiny eto ny antony ny fiainana eto dia lafo kanefa manaraka izany dia mihoatra ihany aloha izay manao izay azoko atao izahay fa tsy za jerevana anay aloha dia tsisy na hatramin'izany hoe vatsindro izany ary tsy mba mahazo an'izany fa ina ny antony mitovy daholo zany le fiainana azonao fa samy sahirana daholo le olona ny eto dia mpivarotra samy ohatra zao izaho mpivarotra dia mividy amin'ny mpivarotra ery izay zany ny fiainana eto tena tsy mamelo aloha avantarina ka raha ohatra izao fiainana amin'ny ara-bola zany no tena manahirana be anahy solom-bavambahoaka mpanangatanana fotsiny fa tsy mandinika sy miady ho an'ny tombontsoany vahoaka malagasy no maro anisy eny anivony anteny meram-pirenena ka izao afaka manao izay tiany izao ny fahefana-panatanteraka nijanona ho resaby ilay fitsinjovana ny sosialim-bahoaka fa tsy nisy fanatanterahana dia izao mitaza-potsiny izao ihany koa ireo solom-bavambahoaka maro anisa izay tokony andondatabatra manoloana izao fahasahiranam-bahoaka izao ankehitriny resy lahatra ny vahoaka fa ilaina ny fanovana fa tsy zaka intsony ny zava-misy ankehitriny mangataka amin'ny fivana zay satria izay dia tatsaha ety ambanivohitra mba mila mahazo zezika mikasika ny fambolena rehetrarehetra ety ambanivohitra zany dia tokony jeren'ny mpanao fanjakana nefa tsy mijery ny mpanao fanjakana dia mitaky zany zay hitaky ny fivana mba iova fa tsy ho bodon'ny olona rery ny fitondrana fa mba miaraka ety ambanivohitra zany na ny tanàn-dehibe mba samy mitaky an'izany tolotolo tena endrasana zany mba hoe hijery vahoaka rehetrarehetra zany zay zany tena hoe endrasana ny zavatra andrasanay amin'izany dia mbovana le fahampiainana eto indrindra fa izay efa antitra zao ny fiainana eto Anjevagara zany tompoko dia tena mafy ka mila fiovana tompoko izay vonona tsara tompoko izay eto Anjevagara no anany depite Ajo ary efa maro ny zava-bitany teto Anjevagara niditra tamin'ny andro fahenana ny fampelezan-kevitra amin'ity fifitiana solom-bavambahoaka ity
ho an'ny kandida avy amin'ny kolektifany malagasy eto amin'ny distrikana Avaradrano izay tariny kandida Ajo Andriany Anarvelo isany nivotra nandritra ireo fitetezana ny fokotany sy ny commune fa sa ny kandida larana faharoa Vanina Arivonina hitondra ny fanovana anorenana ampitso tsaratsara kokoa ho an'ny malagasy ary atomboka eto amin'ny distrikana Avaradrano ny fanovana ny Madagasikara. Fa mitony antsojay atao amin'ireo mpiasa mpanjakana amin'ireo faritra hafa amin'izao fotoana izao raha onana sy ampitahorina findratoerana ihany koa ireo mpiasa ny fahasalamana ao amin'ny distrikana Ambohimasoa rehefa tsy manaiky hanaraka ny toromarika ny kandida ny antoko miaraka amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Ankoatra ireo mpiasa mpanjakana misehatra amin'ny fampianarana ao amin'ny distrikana Avaradrano iarany tsindry azolena sy ny fandrahonana famindratoerana na affectation ihany koa ireo mpiasa ny fahasalamana ao amin'ny distrikana Ambohimasoa antony tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana rajoelina ka rahonana ary tonga hatrany amin'ny fifofona ny ain'izy ireo raha ny fitarainana voaray. Manoloana ny zava-misy ankapobeny izay manotohina ka mahatonga tavy ara-batana sy ara-tsaina eo amin'ny fanatanterahana ny asa. Noho ny tindrazolena raha mahatanora ary manapobika strikta reny izay manjady amin'ny mpiasa ny fahasalamana eto amin'ny distrikana Ambohimasoa. Famindrana-toerana sy ara-drany noho ny firainkevitra tsy mitovy. Manoloana ny zava-mitsangana azy ny mpiasa ny fahasalamana tao be fety, fanompoana sy fikasihan-tanana ary fandrahonana ho faty sy fanaovana tsinitsina tao anaty birao izay nataon'ny tany filaminana tany an-toerana. Ho fanehoana firaisan-kina amin'ny namanay izay mpiasa ny fahasalamana eto amin'ny distrikana Ambohimasoa dia manamely fatateraka ny antsojay izay atao aminay. Tranga matety mpahazo azy ireo ny toy izao ho ireo mpiasa ny fahasalamana ao amin'ny distrikana Ambohimasoa manotohina ny asa ataony izany raha ny fanazavana trany. Mandaka-teraka ny fitsabahana amin'ny fandrindrana, fandaminana ary fanatanterahana ny asa izay sahaniny. Ny fisian'ny tranga toy izao izay matetika mahazo anay dia mampihena ny risiko eo fanatanterahana ny asa sy ny andraikitra. Izao no atao dia tsy ho anay eto Ambohimasoa irery ihany fa ho an'ny mpiasa ny fahasalamana rehetra eto Madagasikara. Mirahina manameloka izany antsojay atao amin'izy ireo izany ny mpiasa ny fahasalamana tsy ao amin'ny distrikana Ambohimasoa ihany fa maro ireo mpiasa mpanjakana amin'ny faritra samihafa mitaraina amin'ny raha matahora atao azy ireo noho ny hevitra tsy mitovy hatrany. Mananjoa ny safidy malalaka nefa ny olom-pirenena tsirairay avy ary mananjoa anaraka izay fironana sy foto-kevitra politika araka ny safidiny. Andrasana indray ny fepetra ho raisy ny senisy ireo rafitra mikarakara sy manaramaso ny fifidianana manoloana ity tranga ao Ambohimasoa matsiatra ambony ity. Fa misy 20 hatreto ireo olona voasambotra mikasika ireo sokatra sy ragidro sarina tany Thaïlande ny voalohany volana May. Tany Atsimonoso no nanaovana ny opération ka nahafahana namoaka ny tsokosoko ireo biby ireo raha ny vokatry ny fanadihadiana tao anatin'izay teratany birmaniana iray niampy thaïlandaise miisa 2 ihany koa no alohany tambazotra mpanondrana ireo biby ireo raha ny vokatra izay fanadihadiana izay hatrany ka eto Andriatsilavo. Ankoatra ireo olona enina sarina tao Thaïlande, olona 12 hafa ny voaroeroy tamin'ireo sokatra sy ragidro navoaka tsokosoko teto Madagasikara ka sarina tany Thaïlande ny voalohany volana May lasa teo. Ny valo ny akatra Pâques ny maraina teo, ny ray sarina tao Mahajanga ary 3 hafa mbola karoina. Tany Atsimonoso no namoahana ny tsokosoko ireo biby ireo ary teratany vahiny avokoa ireo tena tompon'antoka raha ny fanazavana. Tany amin'ny Baie de Salary tany nanaovana izao ny opération izany hoe nidina nitondra vedety nidina avy any atao hoe any amin'ny ambonimbony kelin'ny Majunga iny dia nidina tany amin'ny Baie de Salary any Atsimonoso iny dia any akaikaiky ny Morombe any satria tany nakany zareo ireo biby ireo araka ny enquête izay vita dia sambo izay stationné au large izay no naka an'ireo biby ireo. Izany hoe misy canot zany itondrany zareo an'ireo zava-manan'aina ireo dia naterina tany anaty sambo au large zany. Dia izay moa anatin'ny fanaovana ny asa koa satria ny matériel nampiasaina taminatin'ny contrabande sy olona contrabande dia voakasika daholo ary anatin'ny fitadiavana an'ireo sambo ireo zany mety amin'ny fahatsaranana amin'izao. Nisy olona avy any Birmanie, teratany birmaniana ray no tena nitarika ny réseau teto mifandray amina teratany avy any Thaïlande anankiroa. Izay no chef de réseau teto.
dia misy ireo complice, misy malagasy anaty fito ny complice, misy teratany indianina koa ny ray ary misy olona mbola tadiavina anatin'ilay izy, misy olona koa mbola tadiavina any atsimo any zay mbola anatiny dossier. Nampiakarina teny amin'ny Pakandroany araka izany ireo olona valo tamin'ireo voasambotra ary nisy ray hafa voasambotra tao Mahajanga ny maraina teo. Sarotra ny raharaha ka tsy maintsy ahiditra ponjavonjy-maika avokoa ireo rehetra voatazony ireo. Amin'ny maraharaha sarotra azy ihany koa tsy maintsy andeha amin'ny session cour criminelle ity raharaha ity ary efa misy voatondro ny lalàna mikasika izany. Raharaha sarotra napetrasako teo ary raha manandanja mila famotorana lalina. Misy fanontaniana reo teo manontany ny DG douane teo hoe misy kasam-panjakana ve misy aniza ve mbola lava ny lalana ataontsika raha ny fanadiadiana no resahana ary ny mpitsaram-panao famotorana anankiray dia manana 20 volana mba ahafahany manao ny instruction. Tsy maintsy tapitra ny instruction zany hoe tsy voatery andry an'izay 20 volana zay fa zay no nomeny lalàna anazy izy ihany koa nomeny lalàna fitaovana mba ahafahana manao an'izay fanadiadiana lalina izay. Aorianan'izay zay vao mandeha ho tsaraina andraraha ary amakrima azy tsy maintsy mandeha amin'ny session ana cour criminelle io fa tsy mandeha amin'ny fitsarana andavanandro zay mahazatra antsika. Tsehivina hatrany ragidro misy 770 sy sokatra misy 470 navoaka tokosoka avy eto Madagasikara no sarina tao Thaïlande ny fiandohany ny volana Mey lasa teo. Tombana andatrany amin'ny 3 tapitrisa dolara ireo zava-mananana ireo, izany hoe manodidina ny 410 lavitrisa ariary. Mbola mitoy ny fanadiadiana sy ny fikarohana amin'izao fotoana mikasika izay rehetra tomponantoka tamin'izany. Miroso ihany koa ny dingana fifampiresahana ahafana mamerina ireo biby ireo eto Madagasikara sy any amin'ny valan-javaboary ny aviany. Sanatria hijanona ohatran'ireo raharaha maro makasika ny fanondrana n'ireo harem-pirenena samihafa ihany koa makasika n'ity sokatra sy ragidro sarina tany Thaïlande ity ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao manainy maro ao anatin'izay fa reny ny tratra aiza ho aiza ihany koa no makasika n'ireo tena tomponantoka ao anatin'izay manay zany ny rehetra ao anatin'izay fa hijanona toy n'ireo raharaha maro tsy hita ny atoy ny fanadiadiana sy ny famotorana hatramin'ireo dingana samihafa izay tokony arahany fitondram-panjakana ao anatin'izay toy ny fampodiana n'ireo harem-pirenena sy ny maro hafa sarina ny velana izay tokony ho tanterahana sy afainganana raha ao tokoa izay fahavononana hiady amin'ny fanondrana ny tsokosokony harem-pirenena izay ho hitantsika eo. Makasika izay fanohizana ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity efa manan'ireo fitaovana matianina sy moderna amin'ny fanaraha-maso ny sistany sy fahadranmasina mijono tsy ara-dalàna sy ny fidirana sy ny fivoahana tsokosokony eto Madagasikara. Ony lefitry ny commande misahana ny fiaraha-miasa sivily sy miaramila eo anivon'ny fibaikona ny tafika Amerikanina mitoby aty Afrika na izany aza tokony apetraka mazava ny rafitra ao anatin'izay ahafahana mandray fanapahan-kevitra sy miaro araka ny tokony ho izy ny sistany malagasy sy ny elarany avison. Efa manana ireo fitaovana ara-teknôlôjika moderna amin'ny fanaraha-maso ny sistany vokatry ny fiara-miasa amin'ireo firenena lehibe toy ny Amerika ny eto Madagasikara raha ny fanazavana. Raha ny fantatra, aiasa misy 5 no napetraka manerana ny Madagasikara ahafahana manara-maso ny sisin-dranomasina. Ny aiasa izay fitaovana entina anaraha-maso ireo sambo miditra sy mivoaka eto Madagasikara izay manomena mandefa signal na fampahafantarana amin'ireo centre opérationnel any amin'ny faritra. Misy ihany koa ny Civision izay fitaovana afaka mahita ireo sambo miditra sy mivoaka tsy mandefa fampahafantarana amin'ireo centre opérationnel maritime. Efa mipetraka ihany koa ankehitriny ny centre opérationnel maritime Audigo sy ny centre régional de fusion d'information maritime eto Antananarivo. Ny centre opérationnel maritime izay manara-maso ny faritra-dranomasina ary mampita vaovao amin'ny centre régional de fusion d'information maritime eto Antananarivo. Raha ny fantatra, malagasy avokoa no mitazona ny andraikitra amin'ireo toerana fanaraha-maso ireo. Misy ny tsy fanarahan-dalàna atsikaritra saingy ny fanjakana malagasy ihany no tompona andraikitra amin'ny fanazaziana raha ny fanazavana. We do not intervene. We are guests in the country and we are tsy mitsabaka amin'ny raharaham-pirenena Madagasikara izahay satria mpiara-miasa sy vahiny ihany saingy mirehare kosa izahay satria afaka miara-miasa amin'ny fanjakana manampy azy ireo mba nintsy an'izay tsy fanaran-dalàna izay. Tsara marihana fa ny fampitam-baovao rehetra dia tsy maintsy arahana
tsy maintsy misy politika manaraka azy fa tsy afaka mandeha irery ohatra ny amin'izany ny ao amin'ny ministeran'ny jono sy ny toe-karena manga ohatra dia namoaka ny listr'ireo sambo izay nahazo lisansa ara-dalàna ka afaka manjono eto amin'ny faritra masy Madagasikara. Mifameno araka izany ireo rehetra ireo dia ny ahafahana mahafantatra hoe inona ny zavatra miseho any an-dranomasina sy ahafahana mitantana amin'ny fomba mahomby ny toe-karena an-dranomasina. Ny tena ambony indrindra ihany koa dia ny fametrahana rafitra ara-dalàna. Izany hoe raha misy olona mandika lalàna, inona ny rafitra mipetraka eto Madagasikara ary rehefa fantatra hoe ilay fandikan-dalàna dia tokony misy fepetra raisina mahakasika ny tsy fanarahan-dalàna na fandikan-dalàna izay misy. Tsy ho any eto Madagasikara ihany fa na any États-Unis naiza rehefa misy ny tsy fanarahan-dalàna dia tsy maintsy misy ny fepetra raisina mifanaraka amin'izay. Or going against the laws of the country. Raha ny fanazavana, isan'ny hiasakana tsy ahafahana miady amin'ny jontsy ara-dalàna sy ny fidirana sy fivoahana antsokosoka eto Madagasikara sy ny hiafana rahamasina sisy tany ny tsy fahampiny ny fitaovana ahafahana manao fidinana sy fitsiriana eny amin'ireo sambo mampiayay. And then the challenge we all have is we can know what ships are out there, but how do we go out? Ny fanambo mipetraka dia hoe marina fa hoe fantatra hoe misy sambo ohatra eny amin'ny sisin-dranomasina saingy ny tena fanamby dia hoe ahoana ny ahafahana makeny manantona an'ilay sambo izany dia manao fitsidiana sy manao fikarohana dia izay no atao anatin'ilay fiarah-miasa eo anivon'ny faritra izany hoe au niveau régional mba ahafahana manao an'izay procédure izay. Misy ilay système régional izay antsoina hoe code de conduite ny Djibouti. Izy io dia ahafahana manara-maso ilay voalaza teo ny MDA na ny Maritime Domain Awareness na ny fahalalana momba ny sehatran-masina. Ahafahana ihany koa mijery raha misy ny piraty, ahafahana mijery raha misy ny fanondranana antsokotsoko sy ny famarinana olona. Fotsy kory izay dia nisy ny conférence izay mikarakarain'ny États-Unis tany Tanzanie nijerena manokana ny code de Djibouti io satria araka ny fantatsika dia malalaka sy midadasika ny ranomasina toy izay ihany koa ny fanamby izay hatrehana. The sea is enormous and the resources are so important to us. Isan'ny tonga nanantanteraka iraka eto Madagasikara ny lefitry ny komandy hamisana ny fiarah-miasa sivily sy miaramila eo anivony ny fibaikony ny tafika Amerikana na mitopy aty Afrika na Africam. Misy araka izany ny fionana amin'ireo tompon'andraikitra isan'ny tokony amin'ny fiadiana amin'ny jontsy ara-dalàna izay andraikitry ministera ny jony sy ny toe-karena manga ary ny fiarovana ny assistance ny fahadranmasina izay hiasan'ny ministera ny fiarovam-pirenena. Vaovao ny toe-karena iandraikitra ny fitrandrahana sy hanao fikarohana momba ny arena kibonitany no fisimsana ny arena kibonitany sy ny indostria stratéjika na no minisy manomboka izao araka ny lalàna mifeny arena kibonitany lany faranteo. Apetraka ihany koa ny fiarah-miasa sy ny fahalalany ao amin'isa ny fitadiavana mpiara-miombonantoka ahafahan'ity rafitra ity mivelona araka ny tokony ho izy. Henri Florian. Na ifalany teo anivony antenimera rotony tazany fehizan-dalàna mifehy fitrandrahana arena kibonitany eto Madagasikara sy mbola mivoaka mandrakandroany ny décret d'application na ny didy fampiarana momba azy ity izay efa andrasan'ireo mpiantsehatra isan'ny tokony. Efa maro raha teo ireo mpandrarano miandry fatratra ny verena ny fahafahana mahazo ny atao taratasy hitrandraka izany arena kibonitany izany na ny permis minier. Araka ny voalazan'ny lalàna vaovao momba ny fitrandrahana arena kibonitany ity nomena fahafahana miantsehatra momba ny fitrandrahana sy ny fikarohana arena kibonitany indray ny onivony OMNIS na ny ofisy ny arena kibonitany nasionaly sy ireo indostria stratéjika amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana. Inona le vaovao ao anatin'izay code izay dia ny ahafahan'ny sampandrarah toy ny OMNIS andraikitra fitrandrahana fikarohana arena kibonitany akoatran'le hoe pétrole sy gaz teo aloha zany dia afaka manazay ndraiky izay ny OMNIS andraikitra goavana zany mila fandiniana lalina ahoana ny natanterahana anazy satria ny fikarohana
ny arenakipotany dia fantatsika fa mandany vola maro ary misy risque foana. Andriamanitra dia manao ny arenao fa tsy fantatsika izay tena nataony eo ambany ao. Dia misy volam-panjakana zany ho ampiasainao misy anaovany an'izany fikaroana zany. Alefa koa izy avela koa hitady mpiara-miasa tanteraka an'izany fikaroana amina substance stratégique zany. Dia zany no dinidiniany hoe ahoana amin'izay zany structureny zareo indray ny asa mandarany amin'izany andraikitra vaovao izay ataon'izay mba hitondra vokatra tokoa ho an'ny firenena, vokatsoa an'ny firenena, ny arena izay faomen'Andriamanitra atsika zany. No tanterana omaly teny amin'ny Mining Business Center Ivato, nisy eo anambe ny ofisiny arenakibon'ny tany nasionaly sy ireo indostria stratéjika na ny OMNIS. Voafaritra nandritra ny fivorinana izay nataony ny vina sy ny paikady hamaritina ireo fomba fiasa vaovao ho an'ny fampandrosoana ny fitrandrana arenakibon'ny tany izay. Hojerena manokana ihany koa ny fampiasan'ireo teknôlôjia vaovao sy ny fiara-miasa amin'ny mpamatsy vola amalina ny vina ny indostria mpiantsehatra amin'ny fitrandrana izany eto Madagasikara. Ankoatr'io, hojerena ihany koa ny fampiroboroboana momba ny fikaroana mifandraika amin'ny fampandrosoana maharitra. Mialohany idirantsika ho anatin'ny doka fohy, ny sampana fampalalam-baovao dia mametraka ny fialan-tsiny ho an'ny Aron Ramanase noho ny fifangaroany sary tao anatin'ny reportage natao mikasika ny fampiasan'ireo fitaovana fiara fitaomana fako avy amin'ny masovo japonais asainany rehetra. Ijery an'ilay vidéo original mikasika ny fanitanana ny tanora indray andraikitra ary koa ifanaja sy hanaja ny asany hafa sy ny rehetra ao anatin'izay. Mbola maro ny fanadihadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo aza misaraka aminay. Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. Mamerina ny arabatra ny tongo klasy tongovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity alina ity. Tsy ho resy ny fahantrany eto Madagasikara raha tsy mbola tao. Lahara-pamena ny famokarana ary tohanana ihany koa ny tantsaha ao anatin'izay. Tany fahantrana eto Madagasikara izay mananika ny 80 isanjato. Araka ny taremarika navoaka ny banky iraisam-pirenena, fitombony tany fahantrana izay maro lafo ny endrika isehoany raha ho an'ny faritra atsimo andrefana manokana no jerena amin'izao fotoan'izao honina saina. 80.7 ny tany fahantrana eto Madagasikara ny taona 2024 araka ny antotana isafarany navoaka ny banky iraisam-pirenena. Isan'ny nisongadina tamin'izany ny fitombony tany fahantrana amin'ny antanàn-dehibe izay raha nanodidina ny 700 isanjato zany hatramin'izay tafiakatra 220 isanjato. Antony fiakaran'ny tany fahantrana antanàn-dehibe io ho ny banky iraisam-pirenena ny fitotonga ny toekarena ny fampitehany ny sehatra ny fandrarahana izay nampiembotra ny mpampiasa vola sy ny mpandraraha. Ankoatr'ireo tsy natao laharam-pamena ny fampiasam-bola teo amin'ny sehatra ny fampianarana sy ny fahasalamana ary ny fotodrafitrasa ilaina amin'ny tanàn-dehibe. Manana tahambony amin'izay fahantrana eto Madagasikara izay ny faritra atsimo andrefana izay miseho amin'ny endriny maro samihafa ho ny firaisamonim-pirenena. Ratsy dia ratsy aloha ny resaka ekonomika, ny sosialim-bahoaka koa tsy misy fa dia tena efa mitrosa 3 andro zao ny gasy ny hanin'androany zay tsosa après 3 jours satria nitrosa taloha fa mivongogno fa tsy hita hevitsy mihitsy. Zareo Banque mondiale nahita fa hoe tolera hoe 80% ny taux de pauvreté. Izy aza manao 80%. Fa zahay ambany aloka aty raha misy olona 100 zany zara raha misy 2 mba afaka mividy vary androany. Tsy sitrapony ankizy eto ane mandeha amorindriaka agny mivarotena tsy sitrapony io. Misy zaza classe de 3e fa mandeha agny satria
vola hananovany koro tsy misy efa lahita fiainana sala am'izany ve tsy misy ankizy kely classe de 3e 4e efa manosika kalesa mba hahazo vola kely sabotsy lahady. Tanitsany 5 isanjaton'ny malagasy nefa tsy arak'izay ny vokatra azo noho ny tsy fisiny ny fotodrafitrasa sy tohana mifanaraka amin'izany. Manitra ny 10 isanjaton'ireo tantsaha noho ny vokatra izy ireo tsy mahasehaka ny filana intsony ary miaina manaraka izay ihany koa ny tafiditra eo amin'ny tsena anatiny. Hitombo hatrany io tahan'ny fantrany io raha mbola ambany ny tahan'ny famokarana eto Madagasikara ho hiatrany ny banky iraisam-pirenena. Ako ny fampelezan-kevitra manohana ny kandida larana fadimy ao amin'ny boriboritany fahaenina Tania avana miaran-tsoa sy Ravalson Jessica ny akamaroan'ny mponina amin'izao fotoan'izao mahatsapa ny vahoaka fa kandida hitondra ny fanovana ny kandidany kolektifa malagasy ka izay no maharesy lahatra azy ireo. Efa mahatsapa sady ny fanovana sy ny rivo-baovao entin'ny kandida larana fadimy ao amin'ny boriboritany fahaenina ny mponina amin'izao. Tsapa tokoa fa tena mijery marina izay mahasoa ny vahoaka ny kandida solombavam-bahoaka Tania avana miaran-tsoa sy Ravalson Jessica na Tati Jess. Tsy mba manao fandaninana mifampisehoana na fisehosehoana izy ireo amin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra izao fa tena midina ifotony isan'andro mijery ny fiainam-bahoaka, mitsabo ny olona sahirana, manome fampiofanana, isan'ny tena manova ny fiainan'ny olona maro izany. Manome vahana ny fiainam-bahoaka hatrany ireto kandida laharana fahadimy ao amin'ny boriboritany fahaenina ireto. Mahatsapa izany ny vahoaka dia resy lahatra amin'ny fanohanana azy ireo. Tena manohana anazy mihitsy amin'ny numéro 5 dia misaotra an-tany zay zay rehetrarehetra moa zany misaotra an-tany amin'ny tenako manokana aloha dia misaotra betsaka satria zanako vao manomboka lehibe miankina amin'ny tsara mahitsy ny hoe vonona isandatra iaraka amin'izay. Olana maharitra mihitsy ny tena ilaina an'izany asa dia tavindreo tanora zany. Betsaka moa zany tanora efa voateny hoe tsy hanasa, betsaka ihany koa ireo ankizy mirenireny ay manohana anazy zay matoa samy joreto. Zay manohana ny tany foana hatramin'ny farany numéro 5 foana e. Zay mila tanora kely ohatran'ny tany mihitsy zay satria zay tanora mila asa zay izy mety mahalala an'izay zavatra ilainay zao amin'izy tanora zao. Zay manohana ny tany hatramin'ny farany ampiroborobo ny tanànanay tsy reo zaza madinika satria mijaly ny ankizy tsisy mpanohana eto amin'ny ambodiady misy solombavambahoaka tanora zany zay mba hanohana an'ireo ankizy madinika ireo fa ny anay efa vita dia misaotra betsaka azy sady manohana azy hatramin'ny farany zay 5 ihany ny atsika zay zany amin'ny zavatra nisy tamin'ny tany dia makasitraka anazy foana zay dia tsy miala amin'ny numéro 5 dia mila fiofana koa ny zavatra rehetra iainanay. Manohana ny tany zay amin'ity fotoanandroany ity agny anange ho tanteraka ny sitrapony mba fitana soa tsara mba ho tafaraka tsara izy mba mitsindro any majinika aty ambany aty toanantsika tsara izy. Manome fisaorana amin'ny candidat Tania velona ARP mila rivo-baovao Madagasikara zay ny tena marina. Mba hiakatra vo amin'izay rehetra ho atao izy anisan'ny tena manohana izay. Misaotra ny tany zay zavatra zay nataony anay tonga avy amin'ny ambony indrindra ianao dia tonga amin'ny tanjony rany numéro 5 anay. Vahoaka maro hatrany no liana amin'ireto kandida olom-baovao ireto saingy mahafantatra tsara ny asa ho atao sy ny lara-pahamehana ao amin'ny boriboritany fahaenina. Fanovana no entina ary vonina anova amin'ny alalan'ny latsabato ihany koa ny vahoaka amin'ny 7 Mey ho avy izao. Iverenantsika vetivety ny pejy ny toe-karena tsy asarika mpandrara indrindra ireo mpampiasa vola vahiny zany Madagasikara raha tsy misy ny fanovana ny fomba fanaovana politika sy ny fitantanana ny firenena amin'izao fotoan'izao ny mpanao politika nanaovana fanadihadiana ankoatra ny tontolo manodidina ny fandraharana na ny climat des affaires izay mbola mitakizana goavana amin'izao fotoan'izao. Isan'ny mampiemitra ireo mpampiasa vola ihany koa ny tranga maro toy ny raharaha Romivosa Ndrianarsoa ny fandrana ntsokosoko ny harem-pirenena sy ny maro hafa izay lasa toy ny tongo bagivaky ka sady marary no mahamenatra ho an'ny firenena. Fanampanazavana. Ny olona alohany amin'ny vola dia maka renseignement amin'ny FMI ny Banque mondiale Madagasikara ve à risque sa tsy à risque. Amin'izao fotoana misy antsika izao Madagascar est un pays à risque. Io Romivosa io ny zavatra rehetra
raha ny tena marina ny tsy filoam-pirenena no mitady olona amatsy voly eto amin'ny firenena fa ny teknisianina ny ministra no mampiseho ny zavatra dossier any amin'ireny mpamatsy vola reny de amboarina koa ny eto atoerana atao tsara ny demokrasia raha tsisy demokrasia aloha de tsisy famatsim-bola izany zon'ny olombelona zon'ny ankizy fandripahalemana sécurité isan-karazany tsy maintsy misy zany zavatra zany vao mahazo an'izany vola avy amin'ny mpamatsy vola izany sika fa raha izao zavatra ataotsika izao tsy dia misy zavatra azo atenaina ny gadraina ny any amin'ny gadra-ndray avoaka tsy fantatra tsony hoe misy lalàna ve eto Madagasikara sa tsisy lalàna olona any ampigadrana de avoaka ndray anao campagne électorale de mety ve zany salamana mienatra ny ataonan'ireo tanora tsy ampitoana miroso amin'ny fanaovana fandrindram-piterahana trango izay manapirofo ny firosona amin'ny firaisana ranofo aloha loatra ho azy ireo loza ho an'ny fahasalamana raha ny fanazavana ny fandraisana fanapahan-kevitra samirery amin'izay firosona amin'ny fandrindram-piterahana izay ilaina trano ny fanatonana tobi-pahasalamana sy ny miandraikitra izany manokana ny alarany avison raha toka tanora 70 taona noho ny mihoatra no miroso amin'ny fanaovana fandrindram-piterahana teo aloha mienatra any amin'ny 70 taona ireo ankizy miroso amin'ny fanaovana fandrindram-piterahana amin'izao fotoana raha ny fanazavan'ny fikamahana misahana ny fahasalaman'ny mponina na ny visa mienatra any araka izany ny taonan'ireo tanora miroso amin'ny fanaovana firaisana ranofo ity fanampahan-kevitra ity izay ilaina fanazavana sy fizaham-pahasalamana avy amin'ireo mpitsabo hisorohana ny loza ho an'ny fahasalamana de efa misy ireo karazana fomba fandrindrana fiterahana izay natokana ho an'ny tanora misy zao manomboka any amin'ny 40 taona any misy efa niteraka ny tanora amin'izany de efa mampiasa izy zany ny fomba fandrindrana ny fiainam-pianakaviana ny tanora zany rehefa tafiditra izy tafalatsaka ao anatin'ilay atao hoe firaisana ranofo afaka mampiasa ny fomba fandrindram-piterahana dia mila manantona ny centre izay mikarakara an'izany izy satria mbola misy fizaham-pahasalamana atao zay vao afaka hoe mampiasa n'ilay karazana fomba fanabeazanaizana ilay tanora ankilany mbola vitsy ihany koa no manao fizaham-pahasalamana ara-pananana amin'izao fotoana vokany maro ireo vehivavy tratrany aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo izay tsy mahafantatra ny toe-batany trangahina hiteraka olana amin'ny fahazahoana zaza na ny fiatrehana ny fiterahana mariana moa zany fa amin'izao fotoana izao dia betsaka ireo tanora ary tsy ny tanora ihany fa na ny ataontsika hoe efa olon-dehibe no tratra ny aretina azo avy amin'ny firaisana ary amin'ny ankapobeny tsy mahalala ilay vehivavy indrindra hoe izy ene ka misy an'ilay atao hoe aretina azo avy amin'ny firaisana dia izay indrindra ny mahatonga hoe atao ny fitiliana mikasika ny aretina azo avy amin'ny firaisana misy ny fanaovana n'ilay atao hoe fanomanana ny ho amin'ny fiterahana na hoe préparation à la naissance tsy dia tena mbola fomba mahazatra eto amintsika zany io fiomanana hiatrika ny fiterahana io dia izay indrindra ny tena hivoizan'ny fianakaviana sambatra amin'io resaka fiomanana ny fiatrehana ny fiterahana io tontosa androany ary aritra 5 andro araka izany ny etsika karakarain'ny fianakaviana sambatra tanjona ny hanamorana ny fisitrahana fizaham-pahasalamana ara-pananahana sy fandrindrana fianam-pianakaviana any amin'ireo centre des jeunes hisy mandritra izany ny fifanakalozana samin'ny tanora mikasika ny voka tsy irina raha ny zava-misy zazatelo isaky ny vehivavy ny tahan'ny fiterahana ho an'ny malagasy izay ambony hoarina amin'ireo firenena ty amin'ny ranomasimbe indianina
fa matsiaro tsy hita ampanjakana ny amponina any amin'ny distrika ny Vavatenina manoloana ny aratsy ny lalam-pirenena fa 2020 izay mampitohy an'ity district amin'ny renivohitry ny faritra Analanjorofo sy ny lalam-pirenena fa 5 izay mifandray amin'ny faritra Atsinanana amin'izao fotoan'izao ny fampitehana izay tsy andrarahiny ny fanjakana efa antonany maro herinora zafamanina kolo toa masina. Ankoatra ny lalam-pirenena fahadimy izay efa mampikaikaika ny maro ny aratsiny, mbola ady mafy miandry ny mpampiasa lalana ny lalam-pirenena fa 2020 miainga avy eo Antsikafika ka hatreo amin'ny renivohitra distrika ny Vavatenina izay mirefy 430 kilometatra. Miazakazaka ny fahasimban'ny lalana raha ny fitantarana ireo mpamily ary ora maro no lany eny an-dalana. Tsisy raha vita zany mandeha androany mety mierigna rapitso zany. Taloha efa manao ahoana? Mavita le retour zay rehefa mandeha miala marena Tamatavy mandeha Vavatenina. Tamin'ny andro nangorana be tamin'ny farany teo izy tegna ratsy tanteraka mihitsy. Manomboka veto aloha izy tegna point noir be mihitsy jusqu'any Vavatenina. Adiny 10 zay va Tamatavy mandeha Vavatenina adiny 10. Avy eo Tamatavy zao zay miala tamin'ny 7 ariva zao zay zao migadona eto zao tsy matory aloha. Zao raha antsika mahita zao fa tena efa tsy lalana ty zany efa kotany efa tsy afaka camion ntsony am'izao simple pont aloha zao efa tena sahirana be mankaty. Zay zany mitaditra marchandise manao PPN mamatsy sakafo amin'ny vahoaka ty Vavatenina ty zao reo camion mandeha reo. 12 heures zao io aloha tena mbola am'izao izy mihoatra satria le lalana lasa ratsy be de lasa maherina efa 24 heures mihitsy moa zany kay zao satria tsika ariva zao vao tonga any nefa lalana adiny 5 io zany ateo aloha natao taloha tamin'ny trajet tamin'izy taloha teo. Transport rehetrarehetra ty zany efa tsy mitaraina amin'ny lalana mihitsy aloha am'izao fa mba hoe fanentanana raha hoe mba misy tompona andraikitra tokony andray andraikitra amitony de mba tokony mba mijerijery an'le lalana ihany fa mijaly vahoaka any any am'izao tena mitaraina na vidim-piainana any zao efa mitovy amin'ny mandeha maro atsetra zao lalana makaty vidim-piainana any am'izao. Ratsy tsisy mpamboatra tegna sahirana zay hitanao ke vaketo zao zay andeha Anjambe Tamatavy niala tamin'ny 5 moaly jusqu'izao ke mbola tsy afaka tegna mora fely zay zao raha tegna zao izy efa agny amin'ny adiny 5 agny miala Tamatavy malahelo zay efa tsy vity lalagny fa miditra perte mety patinazy araiky mangala pneu raiky vidigny agny amin'ny 8 millions. Abany Vavatenina zay zao ndeha ody any Fenerivo lalana kely 42 km izy ty fa ataonay adiny 5 am'izao. Sarandalana mbola mijanona am'le sarandalana tray ihany. Tena maty antoka mihitsy satria isaky ny tonga raha miasa andray andro zao de manamboatra koa ny ray andro aloha. Tsisy tonga de mahavita hoe miasa isan'andro zany. Taloha io lalana io adiny ray ihany tamin'izy rehefa le maina reny izy zany adiny ray sasany adiny 2 farantara. Zao zany le retour ihany aloha mivita. Taloha zay 2 voyage. Mba mangataka zany amin'ny fanjakana mba hijerena le lalana fa tena mijaly zay sahirana ny pièce lafo nefa le zavatra efa io ny activité atao de tsy maintsy aretany eo foana. Tohatra mbola tsisy mihitsy efa zay efa 10 taona lasa teto mbola tsisy nanamboatra an'ity lalana ity. Avy any Antananarivo zao zay tamin'ny 12 taona nefa teto. Tsy afaka raha tsy zao. Tena ratsy hatrany vao mitsofoka eo tsy afaka mihitsy de efa ratsy. Mandoa vola manarama mampanosika. Tena zay zao tonga hatreto zao efa nandany 300 000. Le izy efa asa fanaova raha ny tombony raha ny anina aloha de efa tena maty antoka efa tsisy tsony amin'le vidina pièce ny lalana ratsy zao. Le fanamboaran-dalana pièce moa malemy lalana ratsy. Mangataka le fanamboaran-dalana mitsofoka makaty Vavatenina zay fa tena ratsy le lalana. Fiara maro mpitatitra entam-barotra sy volim-fanondrana ary taxi brosy no mihitsoka eny an-dalana ka miteraka fatiantoka goavana ho an'ny mpampiasa lalana. Ireo mponina manamorona ny lalana no mifanometanana amin'ireo mpamily. Mahatsiaro tsy hita-panjakana noho izany ireo mponina any amin'iny faritra iny manoloana ny fijaliana vokatry ny lalana ratsy. Etan'ny lalana amin'izao to dia simba tanderaka ny tomobily, lalana simba, tomobily simba. Ary mijaly koa ny vahoaka satria vidina fiainana ny makatra. Raha ohatra mandeha mista izy dia makatra fa vidiny vokatra. Fa miangavy anareo mpitondra fanjakana mba hijery malaky satria mijaly district Vavatenina. Tsy hitan'ny fanjakana zany ny district Vavatenina miresaka fandrosoana. Mba mangavy mba ataovy masikely mba mijaly district Vavatenina miresaka fampiasana ny lalana. Afa tsy tantokana misy ratsy amin'izao fa maro fa mba miezaka hoe magnano zay tegnoavina foagna ny mpitatitra.
satria mijaly ny vahoaka raha tsisy vaniko hoanina any ambanivolo. Alambe aminay atao tegna rasy e. Napogna aminay vavatenina zao tsy tongana camion. Le rasy no tegna maro. Zao double pont mbola tsy tafiditra vavatenina fogna. Nareo zany miasa manao lalana etsy? Za chauffeur. Zao tsy haiko na firy fa efa tamin'ny 5 teo zay tonga teto. Voadralagna dia azavazavaina ataovagna amongo amizay mba tsy mipatina ny tômôbily. Amongo zao agny amin'ny 12 gony agny izy akety lany amongo erany akety tonga. Manomboka mahambo mahita la machine ambary misy amongo igny dia igny alaigny. Arakaraka amina olo koa foazigna olo ohatra hoe karaha megna olo izy mividigny koa tsy vidigny karaha io bigao raiky dia vividigny amongo ndringahy izy koa ilany amongo ake. Boka antonne antonne izy vao tonga fa izy akety mbola aketo zay vao mbola mafimafy zagny le lalagna iadivagny mampiasa 4x4 reo magnano transportement enta ataoko antsasaka camion zagny alagny dia alagna avake ampidiriny karahan'izay. Lalana aloha tsy ohatran'izy taloha. Taloha zany miala Tananarivo anao tsy miala amin'ny goudron la tsy tonga vavatenina. Fa le avy any vavatenina mandeha Tamatave zany mbola moramora kely. Fa le mandeha Tamatave mandeha vavatenina tena sarotra satria ty fiakarana ty zao ray dia misy ray amin'ny misy borne 15 km. Raha ohatra ka arivariva anao fa tsy etsony le mpanosika tômôbila dia tsy afaka eo na raha tsy maraina andro. Tamin'ny lundi zay miala Tamatave amin'ny 15h30 miditra vavatena zay 5h15 du matin. Antony rehefa tonga teo zay amin'ny ariva tsisy mpanosika dia miandry tômôbily miala 3h du matin à vavatenina manjory misintona zany anay zay vao afaka teo zany ny maraina. Fa tiantoka aloha zany ohatranay teo zany misy olona nitondra poulet de chair zanany zanaka poulet de chair 1000 tonga vavatenina dia eo amin'ny 200 keo zany maty amin'ny lalana. Zay zany efa lazaintsika hoe fa tiantoka zany ankoatra ny zavatra rehetrarehetra tokony tenenina zany. Izy io aloha zany le fitaraina efa manerina nosy efa mahazatra. Fa le zay vavategna zany mba mangataka manokana hoe amboary le lalana. Avakeo zany fampatrahivana amin'le olona antidahy. Ny olona antidahy zany fa tsy tokony andeha tômôbily passager tsony amin'ity lalana ty fa ohatra mitainga tsovaly mitaingana amin'ity lalana ty possible maty izy tonga ny vavatenina raha ohatra ka efa tena antitra le olona. Raha tsy hoe manana tômôbily personnel izy zany. Ka angatahana fitondram-panjakana mba hitodika amin'ity lalana vavatenina ty. Mandalo eto avokoa nefa ireo tompona ndraiky mpanjakana any amin'iny faritra iny toy ny olom-boategna sy ny olom-boafidy manomboka eo amin'ny gouverneuran'ny faritra izany ka hatreny amin'ny lehibe ny fokotany kanefa mona sy marenina avokoa ary jamba tanteraka ka tsy mahatsapa no sady tsy mahita ary ihany koa tsy mahareny fijalian'ny mpampiasa lalana izay misy fiantraikany mafy amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana. Ny mpitondra fanjakana fohy be raha teo tsy misy irarainy ny vahoaka ny vavatenina afa-tsy ny fakana vatom-pifidianana ihany. Manabahiny ny sampana fampalalam-bavao amin'ity alina ity dia tsy iza fa raha miara-manana na Jean-Pierre fantatry ny rehetra ny solona anarana iada izay taleny fampelezan-kevitry ny kandida ny Irina Rakotoarjona avy amin'ny kolektifa ny Malagasy eny anivo ny boriboritany fahatelo amin'izao fotoan'izao miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampalalam-bavao fantaniana avy hatrany iadana ny boantsika anazy ny fampahafantarana bebe kokoa ny mahakasika ny kandida ny Irina Rakotoarjona sy ny antony sy nandroranareo azy. Faly miarabanao io dia faly miaraba ny Kolo TV Ray Manontolo sy ny mpiara-miasa rehetra faly miaraba ny mpanaraka nyity fandarana ity. Ny tenako dia taleha ny fampelezan-kevitra ny Irina Rakotoarjona. Izy moa ny Irina Rakotoarjona dia ny Irina Rakotoarjona dia mpanao asa soa ary anisan'ny fanehananay zany teny amin'ny fonja teny satria ry zareo dia manana fikambanana mpikarakara n'ireo voafonja maro eto Madagasikara. Ny tenako kosa dia anisan'ny nampampianatra an'ireo zanakitsika izay mani ka mba hivereny ny araka ny tokony izy eny amin'ny fiarahamonina indray dia ny fakahita teny satria rehefa nahita fa tsy lay olona intsony maditra tsy lay olona intsony tsy fidy ny mahatonga azy eny no tonga eny amin'ny fonja ankehitriny tao anatin'ny fito taona izay fa efa tena lay olona mini manao lay eloka noho ny tsy fananana satria ny kipotsimba lamosina ny tsy nainjimba vatsy. Dia izay zavatra iny tena nanaitra hoe tena tsy manana le olona tena mimafy ady le olona mimafy no mahazo azy andao mba hijoro amin'ity firenena ity. Dia ny rahantsika nahita ireny zany ny fandraisana Andriamatoa ny Irina Rakotoarjona anjara tamin'ny hetsiky ny fotsy zay niseho foana izy tamin'ny fanehoana faneho-kevitra rehetrarehetra amin'ny tokony ampiakarana ny hoavin'ny vahoaka malagasy ary hitantsika ny ezaka ataon'ny zareo eo amin'ny lafiny fampianarana na fampianarana manao savony na fampianarana manao zavatra maro
mba ahafahan'lay olona anana traikefa zany a mba ahafahany adindray amin'ny fiainana izay zavatra iny no anisany manosika zany hoe tsy olom-baovao zany fa olona manana ny vinany ihany koa ao anatiny tsy olom-baovao misy andriamatoa ny Irina Rakotoarjona satria matoa natosika ary matoa sa manolotra azy ho isan'ny kandida dia satria manana vina efa manana vinam-piarahamonina efa manana volavolan-dalana maro miaraka amin'ny kolektifan'ny kandida izy ireo amin'ny kolektifan'ny Madagasikara manana vinam-piarahamonina maro ary anisan'izany koa izahay FLN koa dia mitady ny olona toy azy mba hitondra nireo vina zay efa nato volavolaina nandritra ny fotoana maro zay mba hoentiny eny anivony ny anteny mera-pirenena ka izay no anisan'ny antony hanosehana azy satria izy dia anisan'ny olona navitrika ary nanaiky ny tondrany zany teny ny vahoaka izany na izany na dy zany anda hitantsika amin'izao fotoana izao fa samy manana ny ataoko hoe maizy azy avokoa ny kandida mifanandrina amin'ny ny Irina Rakotoarjona raha ny eny anivony ny boriboritany fahatelo amin'izao fotoana izao fa inona lay mampiavaka ny Irina Rakotoarjona manokana ka andresen-dahatra entinareo mandresy lahatra amponina amin'izao fotoana izao ia raha hoe ny kandida rehetra mirotsaka amin'ny boriboritany fahatelo dia samy manana maizy azy tokoa araka ny teninao fa manany maizy azy amin'ny asany izay fanatrehany sy ny traikefa efa nataony ireny olona ireny fa iny Irina Rakotoarjona kosa dia manana ny maizy azy amin'ny tolona izay natrehany sy netiny nandritra n'izay hetsiky ny foto zay sy ny fiainany rehetrarehetra teo aloha fanaovana asa soa ary ny mbola fanekeny fiarah-miasa aminay ka io tsy hoe manany maizy azy amina traikefa ohatran'izay izy fa misy vina misy famatorana ara-politika mihitsiny ao anatin'ny fiarahanay sy ny fiarahan'ny kolektifan'ny malagasy ary ireo vondrona nanao ny hetsiky ny fotsy mba hitondrana nyty fireneny teo ao anatin'ny fandrosoana sy ny tena fijoroany marina fa tsy hoe manany maizy azy fotsiny no ny lazany izy tsy zay ary zay no mampiavaka azy satria ireo kandida zay ao amin'ny boriboritany fahatelo miaraka azy dia manany lazany araka ny traikefa amin'ny asa sy ny zavatra rehetrarehetra nataony fotsiny ka io indrindra iada amin'izao fotoana izao anatina fampelezan-kevitra isika tsy vitsy amin'ny kandida moa zany efa fomba fanao politika hatramin'izay ny hoe karazana fampanantenana sy ny kobakambava samihafa ihany natao mandritra ny fampelezan-kevitra salan'izao fa inona lay antoka omenareo ny vahoaka ny boriboritany fahatelo fa tena solombavam-bahoaka iady ary hitondra ny fanovana eny anivony ataontsika hoe anteny mera-pirenena ny kandida ny Irina Rakotoarjona ia matalehan'ny kabinet talehan'ny fampelezan-kevitra anazy ana moa zany dia za tena mahafantatra mihitsy ny endriky ny fampelezan-kevitra ataonay dia tsy mandeha any amin'ilay fisehosehoana na fizarazarana zavatra na fampanantenana pokaty satria efa fantatr'olona ny kandida efa nanana ny vinany ary efa nanana asa natao tamin'ny fampandrosoana rehetrarehetra amin'ny fampianarana ny olona ny asa hiatrehany fiainany ka manao ny fitsidihana isa-tokantrano zay sisy mangina malefaka manao ny fitsidihana isa-tokantrano manenjika miarabany olona satria amin'ireny dia ahitanay fa ny olona rehefa tonga eny zay a dia miteny hoe taloha teny amin'ny tolona teny amin'ny tele nareo no hitanay fa zao mba hitanay maso amin'izay a dia faly zay a fa vonona ny anao anareo verina eny amin'ny vahoaka ary ny fahefana amin'izao fotoana izao inona ny afatra tsipinao any vahoaka amin'ny malagasy indrindra ny eny anivony boriboritany fahatelo indrindra ny andro ny latsabato moa zany fa 2020 ny volana meo azy zao tsotra be nitodika aminareo vahoaka ako itsika dia efa nitolona nandritra zay fotoana maro zay tsy manam-bola itsika tsy manan-karena fa manana fahendrena ka izay fahendrena zay a no apetrakitsika marina ny filazanareo fa azy daholo ny lalàna azy ny fanjakana mitondra ankehitreny izy no nametraka ny mpitsara maro sy ny isan-karazany fa itsika kosa no mametraka ny fahamarinana eto amin'ity fifidianana ity ko miantso anareo ianareo zay rehetra tafasoratra ny anatin'isy mpifidianana tongava mifidy ny larana numéro voalohany amin'ny boriboritany fahatelo zay kandida ny Irina Rakotoarjona tongava tsy ampanantenanareo tsony satria efa fantatrareo ny fahamarinana sy ny fahitsinana nananay fa tiana io fantatrareo fotsiny fa ny maha eo anareo no mampatanjaka anay ary fiarahanareo aminay no ahafahanareo mivoaka amin'ity fiainany ity ko andao alao hery tongava mifidy amin'ny 2020 ny vorana me vidio larana voalohany ny Irina Rakotoarjona larana voalohany tsy misy manisa manomboka any amin'ny zato fa any amin'ny ray ka ray zany ny atsika amin'io
akasitrahany ianao iady atao anatin'izay fanampanazavaan'izay maresaka iraisan'ny pirenena vetivety mitoetrany ny fanafian'ny tafika israelianina ny tanàna ao avaratra sy atsimo bande de Gaza amin'izao fotoana izao. Androany nitoby fialofan'ireo mpitsaom-ponena natao Jabalia indray no niaran'izay fanafiana mahery vaika izay. Dia izay ihany koa no entsika manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax vous a présenté Mi Vavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.